Ny 12 novambra, Jules Ranaivo, mpanao politika malagasy tao anatin'ny vanim-potoana fanjanahantany no tsaroantsika androany. Jules Ranaivo teraka ny 12 novambra 1770 tany Fianarantsoa. Nizaka ny zoam-pirenena frantsay izy nanomboka ny taona 1770. Mpiasa-panjakana, polisy nanana ny toerana Jules Ranaivo, saingy nialana ny asa maha-inspektera azy fa naleo no nanao ny asa fanaovan-gazety. Izy no toy ny ndahatsoratry ny gazety L'aurore malgache izay any Paul Dussac tamin'ny taona 1770. Nanorina ny gazety ny rariny La Justice ny taona 577 hatramin'ny taona 90. Gazety amin'ny fiteny malagasy sy ny fiteny frantsay. Ankoatr'ireo dia niara niasa tamin'ny Jean Ralaimongo izy ka nanoratra ny gazety Le Libéré, Action coloniale, Les Continents. Ankoatra ny asa fanaovan-gazety dia nisahana ny asa andraikitra hafa ihany koa ity olo malaza iray ity. Izy no nanorina ny taleny trano fanaovam-printy, Imprimerie Centrale Malgache, filolefitry ny coopérative faritra Tananarivo. Teo amin'ny sehatra politika dia mpikamana tao amin'ny antoko MDRM hatramin'ny niorenany i Jules Ranaivo, i Jean Ralaimongo sy Paul Dussac no isandro niara-niasa taminy. Izy no président lefitry ny bureau politika ny MDRM, nandray anjara trany tamin'ireo fifidianana nisy tamin'izany fotoana izany. Voafidy ho conseiller de la République niaraka tamin'ny dokotera Raherivelo Ramamonjy sy Bezara Justin ny 30 martsa 1770. Voatanam-ponja tany Nosylava ny taona 1770, ny taona 1970 no nodimandry teo amin'ny 17 taonany tany Tomasina i Jules Ranaivo. 12 novambra 570, andro zoma faratsina tao arivon'ny mamo, nanafian'ireo mena lamba ny Reverend Johnson na telo mianaka tao tsara honenana.